Tatoato dia tosaka ismaso ny mpitandro ny filaminana sy ny mpamily fiara fitateram-bahoaka na ihany koa ny mpanampy azy ny mpamily taxi be zany ny tinam-bary. Izy ireo anefa dia velotaraina manoloana indrindra ny atso-jay ataony mpitandro ny filaminana azy ireo. Tsy afa manoatra amin'ny karazana sazy izay apetraka ny mpitandro ny filaminana azy ireo ny fiara fitateram-bahoaka taraina izy ireo noho izany. Tokony mba hampitoviana ny fijerin'ireo polisy misana ny fifamoivoizana ny fiara tsotra sy ny fiara mpitatitra hoy ny mpamily taxi be eto Andrenivohitra. Matetika mantsy raha ny fitantaran'ny mpamily taxi be dia somary masiaka ireo mpandrindra ny fifamoivoizana amin'ireo fiara mpitatitra. Eo amin'ny resaka le fifamoivoizana zany dia misy an'le hoe ohatran'ny taxi be zao dia mijanona ohatran'ny hoe makamaka olona dia bety satria tsy any amin'ny tsare nefa misy olona sy sasany le 4x4 sy an'ireo mijanona elaela mihitsy izy tsy miasa sasany an'ireo ary ohatran'ny hoe indraindray ohatran'ny hoe dia efa manina moa zany filazana azy ohatran'ny hoe tokony ampitovizina daholo zany tena izy mba ampitovina hoe mba makasisiny tsy mampanenina mihitsy hoe raha mba misy koa le taxi be hoe mba makamaka kely nefa ny hainao ihany le fitadiavana kely fa milamina aloha milamina zany le izy. Tena anisany manahirana amin'ny fandaminana ny fifamoivoizana eto Andrenivohitra nefa matetika ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpamily. Ireo fiara mpitatitra moa no tena matetika manao ireny tsy fanarahan-dalàna ireny.